Hiverina ny contre visite eny Andalambe. Hiverina indray ny fitsirihana tampoka ny fiarana contre visite eny Andalambe izay ataon'ny tompon'andraikitra izay nahaty vonjimaika noho ny grève nataon'ny mpampiasa fiara teny amin'iny lalam-pirenena fafito ambody fotsiny herinandro lasa teo iny. Ny antony izao famerinana ny fitsirihana fiara izao moa dia hisorohana mialoha ireo trangana loza vokatry ny tsy fahatombanana ara-teknika. Ny resaka trangana loza mpifamoivoizana indray moa dia fiara ny latsaka anaty rano teny amin'ny lalam-pirenena fafito zazaroa no maty vokatry izany. Ny trangana loza mpifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena fafito 20 kilometatra alohan'ny hidirana any Ambatolampy eo Andohalambo. Voalaza fa nilatsaka tany amin'ny hantsana 20 metatra eo no eo ary nivarina anaty rano. Raha ny vaovao dia zazaroa no maty ary maro ireo naratra. Voalaza ihany koa fa zotra 119 izay mampitohy any Ankatso 67 hektara nanao spesialy io fiara izay niharandoza io. Mbola trangana loza mpifamoivoizana hatrany moa dia fiara fitateram-bahoaka iray no tradoza teny Andohitapenaka Ambohidratrimo. Fiara fitateram-bahoaka avy any Mahajanga no tradoza teny Andohitapenaka Ambohidratrimo. Nentina eny amin'ny hôpitaly Andohitapenaka ireo naratra ary nisy nalefa ihany koa teny amin'ny Asgera izy ireo. Raha ny voalazany ireo nanatry maso moa dia kodiarana vaky no nitarika ity loza mpifamoivoizana ity. Nitondra fanehoan-kevitra Andriamatoa General izay efa misotro ronono no sady ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha Andriamatoa Ramakavelo Désiré mikasika an'ilay raha avolenta eto amin'ny firenena sy ny fisian'ny délégation antafika amin'ny firenena matanjaka izay tonga eto Madagasikara. Anisan'ny notsindriny manokana tamin'ny izany fanehoan-kevitra izay nambarany izany moa dia ny hoe ny zavatra rehetra dia misy tombotsoa avokoa ary anisan'ny nolazainy tato anatin'ity fanehoan-kevitra izay noentiny ity ny tombotsoa mety azo amin'ny izany zavatra izany. Nde ary arantsika vetivety ny fanehoan-kevitra izay nentiny General misotro ronono Andriamatoa General Ramakavelo Désiré. Le izy aloha oka tsy ho adinontsika fa Madagasikara dia manana toerana géostratégique tena hafa mihitsy aty amin'ny faritra ny ranomasina Indiana ary ny firenena matanjaka rehetra ny firenena lehibe dia saika mitady fifandraisana Madagasikara amin'ny lafiny ara-piarovana ny eo toerana misy an'i Madagasikara raha voajanahary aty amin'ny ranomasina Indiana eo. Raha ohatra moa ianao zao miteny hoe tonga nisy tafika rosiana mitondra fitaovam-piadiana ary ny antony fahatongavan'ireo iarovana ny filoham-panjakana na ny filoham-pirenentsika dia zany aloha tsy mahagaga ny fifandraisana amin'izany satria tao ao manko dia efa betsaka ny resaka mandeha le hoe misy tady hamono hoe misy tady hanongany misy an'izao ka reny ilaina mihitsy n'le zavatra hoe mififandraisana satria fantatsika tsara fa ny Rosiana amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy miady any Ukraine ary io ady any Ukraine io ifandrombona ny Amerikana sy ny Européana ary mikatsaka mihitsy izy zay hampaleminy ny zareo Rosiana. Maika moa fa hoe misy fifandraisana tia Madagasikara indray azo toeram-pamaharana aty ohatra noho ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny ara-piarovana dia mety hiteraka savorovory ny zareo Européana sy Amerikana io zavatra io. Ary eo zany tsika ny tokony ho mailo satria rehefa fireneny lehibe samy matanjaka no mifandona tsy maintsy misy vokany ety amintsika. Ina ny mety hitranga ny azy zany raha lafy tsara ny jerevako dia ozy hoe raha mifandray amin'ny Rosiana ntsika dia mety moramora amintsika moramora any Madagasikara ny verenan'ireo le nosy kely zay any Madagasikara ny Île Eparses zay zavatra izay bidon'ny frantsay ko ina moa maharatsy an'izany raha ohatra hiverina amin'ny Madagasikara ka tsy maintsy jerevana tsara ny lafy tsarany sy ny lafy ratsiny satria mety hitera-doza le izy amin'izay le hoe ireo ny tonga amin'ilay fitenena hoe izy lehibe ny miady dia ny zazany poriporitra zany itsika malagasy kamiko aloha raha resaka ara-piarovana dia tena hoe tokony mailo tsika malagasy noho le zavatra nylazaiko teo manana ny toerany manokana tena hafa mihitsy géostratégique Madagasikara aty amin'ny ranomasina Indiana.
ino moa ny fanehoan-kevitra izay noentiny Andriamatoa General Ramakavely Désiré fa i profesora Jona Ratsimbazafy kosa dia nilaza ity zavatra manaraka ity. Madio toy ny anjely ny olona rehefa miova ny fitondrana hoy Jona Ratsimbazafy. Nanao ranty ny profesora Jona Ratsimbazafy milaza fa rehefa miova tokoa moa izany ny fitondrana dia madio automatique toy ny anjely avetrany ilay olona na tena nisy fahamarinana aza ny nampigadra azy tamin'ny fitondrana teo aloha. Io anisan'ny fanehoan-kevitra sy fanambarana izay nataony Andriamatoa profesora Jona Ratsimbazafy tao anatin'ny kontiny. Ho faramparanatsika tanteraka tokoa moa ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanatsika azy moa dia hizarany sary mahafinaritra sarin'ny Andriamatoa Patrick. Anisan'ny tsy hitahita ary tsy tazana matetika moa ity Andriamatoa Colonel Patrick ity ka rehefa mahita sariny mahafinaritra moa dia tsy maintsy mizara foana izahay. I Colonel Patrick moa dia secret défense no tena afantarany maro azy. Zay moa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izahay. Veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.